Ny fitaran'ny fitoriana vaovao mafaly ao amin'ny asan'ny apôstôly dia efa nataon'ny Pera Ratitoro teto zay le ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahavalo hoe rehefa mahazo ny herin'ny fanahy masina ianareo dia ho vavolombeloko hatreto Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatramin'ny faravazan-tany. Izay no plana drafitra ny boky asan'ny apôstôly dia isanandro zany sika mahita hoe tao Jerosalema izy amin'ny toko voalohan-dohany rehefa avy eo manodidina Jodea moa simon'i Jerosalema misy andro Betlehema zany zay dia mitatra makany Gaza hidina any Egypte iny fa rehefa avy indray mandeha ao anelanelany Jodea, Jerosalema ampovoany, Samaria avarabaratra, Galilea farany avaratra. Dia amin'ity voalazan'ny evanjely androany ity zany efa lasa lavitra dia lavitra ny fitaran'ny finoana kristianina satria efa ry amin'ny 500 kilometatra any avaratra Jerosalema no misy an'ilay atao hoe Antioche na Antiokia. Dia misy Antiokia anankiroa koa ao amin'ny baibolina hoe Antioche, Syrie zany ao avaratra kely ny Palestina ao fa mbola misy Antiokia raika andray any Grèce any zay atao hoe Antiokia ny Pisidia. Fa ny zava-dehibe moa dia hoe ny fanahy masina no manao an'izany rehetra zany. Tsy misy afaka hijoro vavolombelon'ny tompo sy vavolombelon'ny finoana fa ny fanahy masina. Ary na Jesosy efa niteny hoe nagnareo aza tsy afaka hiantso an'Andriamanitra hoe raha sy ny fanahy masina. Ka io fanahy masina io sady miasa amin'ny vondron'ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ohatra zao miasa izy amin'ny mpitondra fivavahana fa miasa amin'ny tsirairay koa. Vita batemy ianao dia mandray ny fanahy masina ka tokony ho afaka hijoro vavolombelona. Fijoroana vavolombelona zany ho antsika kristianina tsirairay tsy voatery hoe mandray micro sy megafone ohatran'ny sasany dia wa aleloia zao mitory teny, fa ny fiainana hoe tsara Andriamanitra, mpamonjy Andriamanitra, asehoko amin'ny fiainako fa makasitraka an'Andriamanitra aho dia mijoro vavolombelona hoe tonga isa-maraina mamonjy lamesa, mamonjy ny fiakarana ray ambany vohitra isam-bolana, hita hoe mikatroka aty amin'ny fiangonana hoe resaka finoana aby ny mameno ny fiainanao. Izay ilay fijoroana vavolombelona vokatry ny fanahy masina ao aminao. Fijoroana vavolombelona mba misy famantarana kristianina entinao, peratra saple, mba misy lakroa ao an-tranonao mba misy sary masina anaky dia raika, mba manana baiboly ianao, mba manana fihirana ianao, na dia fihirana rovitra sy maninona fa misy ohatra hoe Jesoa ao. Izay ny atao hoe fijoroana vavolombelon'Andriamanitra. Ato zao sanandro hitanareo mandeha amin'ny Facebook, henonareo ny feon'ny olona miasa ato sanandro reny koa fijoroana vavolombelona fa sy herinao no anaovana an'izay na havitanao an'izay. Hoe ary rehefa mihaino ny fanentanana zao ato ny bénévole rehetra manao animation dia gaga ianao hoe sy nianatra teolojia ry Valerie na ry Benjamin, fa ny zavatra teneniny zavatra vokatry ny fanahy masina. Fandalina-pinoana ny fetra zany tena efa ataoko hoe tena mitovy amin'ny natoro-tenina pretra nanao teolojia, nareo rehetra ohatr'izany aby. Inona no mahatonga zay? Fanahy masina. Aza miakany fa ny fanahy masina tena miasa amin'ny fomba sy ela zay na le hoe fanahy masina dia mitsoka arak'izay tiany. Tsy fantatrao izay niaviny, tsy fantatrao izay alehany fa ny asany hitanao hoe asan'ny fanahy masina izao. Ato amin'ny ankapobeny aza ny ato ihany moa zany ny fitoriana vaovao mafaly izay ny ataoko resaka eto hoe tsy misy fandraisam-bola ato fa dia miasa amin'ny fony ankizy, miasa anatin'ny herinandro, miasa adiny firy. Ary ny zavatra lazainy koa hezana sy mafonja tena fitoriana vaovao mafaly amin'ny lafiny be dia be na sy resaka finoana ihany fa fampandrosoana, tontolo iainana, fitaizana tanora, fianakaviana, fanambadiana, fitiavana, hitanao hoe asan'ny fanahy masina zany. Ka aza ketraka ary mihaino ny fanahy masina fa ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly ny Pentecote dia misy imbe dia imbe, misy Pentecote-ny apôstôly amin'ny toko faharoa zay, misy Pentecote-ny Gentile olona tonga dia 3,000 miary ilasahan'ny fanahy masina rehefa anaovana vavaka. Fa isika ihany koa baptême sy confirmation, sakramentin'ny fampitohy, baptême fahaterahana dia le hoe noraisitsika ny fanahy ananganan'Andriamanitra sika ho zanany efa ny fanahy masina anamafisana azy fankahirezana. Io zany sakramentany fijoroana vavolombelona. Amin'ny teny français zao no magnazava azy, ny baptême manome anao ny antsoina hoe être chrétien, le hoe kristianina ianao. Fa tsy mpanompo sampy fa kristianina ianao, être chrétien. Fa ny fankahirezana
dia manosika anao atao hoe azira chrétien hiesika hiasa hampiseho finoana zay zany ny confirmation dia fameno ireo ateraka ianao zanak'Andriamanitra Pentecôte samirery ny batemy fakairezana Pentecôtenao samirery ary isan'andro isakariva isika dia manao ny hoe fanahy masina midina atao anatinay mba tsy lovy amin'ny fahazavanao zahay taminay nsika sanandro zay misy Pentecôte sanandro ka ny fanahy masina sady mitarika anao ny tokony atao ny mampianatra atsika ny zavatra rehetra ozy Jesosy hoe ny fanahy masina no hitarika anareo amin'ny marina rehetra ka na fifandraisana andavanandro io ny olona iasan'ny fanahy masina sy mihain'ny fanahy masina dia mahalala hoe rariny zao tsarariny zao tsy mba mety izao mety tanao misy Pentecôte ko sanandro rehefa mangataka ny fanahy masina ny amaranako azy toy ny fetin'ny mpiandrony tsara tamin'ny alahady evanjely ty ivoasan'i Jesosy hoe niondriko ny amantarana ny ondrin'ny Kristy dia izay mino azy dia natao hoe mino an'i Kristy sy hoe manana fahalalana be dia be momba an'i Kristy hoe Jesosy dia zanak'izao hoe zay ny finoana fa matoky hoe ny zavatra rehetra nitenen'i Kristy dia zasika hiainana aza be fialonana hiainanao zay le hoe niondriko mihaino ny feoko fa bebe ny kristianina ny zavatra tenenin' Jesosy andidiny Jesosy azy sy hiainany dia sy ondriny ianao zay satria sy mihaino ny feony aza mandanga aza manao rasy amin'ny namanao dia ny fihainonao an'izay no amantarana fa ondriny Jesosy ianao satria mihaino ny feony dia io zay mihaino ny feony ihany no homeny Jesosy ny fiainana mandrakizay ary lazainy mazava hoe sisy harombaka azy teo an-tagnako na ko dia moa ny tena farazay hezana azy sisy harombaka an'izay mino an'i Kristy ka ny fiainana ny teniny Kristy ary ny evanjely koa aza sarasarahana hoe ty metimety agnamiko fa ty ohatra sarosarota dia saiainako fa izay hitana ho tena tolona mafindrindra ny miaina azy ohatra hoe mamela ny eloko an'izay olona manao ratsy anao izay zao mafy aminao tolomo sangatao amin'ny fanahy masina zay fa zay ny fianonana ny tenin'ny Kristy fa tsy mitovy amin'ny samiainan'ny evanjely ihany reny sasany raisina ny sasany atao fa ny sasany tsy atao akaherezana antsika dia ho any an-danitra venao dia omeny Jesosy ny fiainana mandrakizay ianao mba tsy hoverinao vinanao vino sy tsy voarombaka teo an-tanan'i Kristy dia minoan'i Kristy ny atao hoe mino an'i Kristy miaina ny teniny manatanteraka zay azo tanterahina arabaky teny tanteraho misy ndray aloha sy azo tanterahina arabaky teny hoe ny mahasononao ny manafitohinanao dia mpitsiry fanzay dehibe zay valerisa azo atao arabaky teny loatra fa ataoko fa ary tia ny amantarana ny kristianina dia sy mba le hoe sakramenta raisinao na ny fidiranao am-piangonana fa nylazany Jesosy mazava ny kara-panondro amantarana hoe olom-pireneny lanitra ianao tena kristianina ianao ny fifankatiavana zay fotsiny ny amantarany olona fa kristianina ianao dia ianao mifankatia ka ianao anaky dia mivavaka mankatia amin'ny radio Maria isan'andro vadinao ampizalianao agnandragno mpiaramonina aminao anaovanao raha sy fifankatiavana zany sy kristianina ianao zay dia ozy ny papa zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina zany ary angatahana amin'ny fetra mba hanao fandaliam-ponoana le loha hevitra hoe ny fitiavanamana ohatra fa zavatra fototra lehibe amin'ny fiainana kristianina io fitiavanamana io dia ozy ny papa Paul fahenina magnampy an'izay mba sisika fanitarana moa ny tenin'ny papa tato ato hoe zany fitiavanamana andidinan'ny kristianina zany amin'izao fotoana izao dia manana anarana vaovao asiana hoe fampandrosoana amour du prochain charité fraternelle dia manana anarana vaovao ankehitriny dia ny fampandrosoana mpandrosoana tokantranonao tia namana ianao zay ataovy tsara ny fifandraisana sy ny serasera zay fifandraisana andavanandro kristianina ianao zay ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.